Nanany vinam-piarahamoniny avokoa sy ny heviny ny mpanohitra na ny antom-panohitra tsirairay tsy maintsy aravina izany, tsy maintsy atambatra izany izany ny ezaka ataonay amin'izao fotoana izao. Mitaky fanoherana mazava ny firenentsika tsy variana ny fitondrana mankany amin'ny jadona. Izany fanoherana izany nefa tsy atao peta-tompo, tsy maintsy mialoava ny fampifanam-pirenena izany. Tsy afaka manorina eo ambanin'ny olon'olon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 on'ol
Ny fanaovana tantely afa-drakotra nyity tanindrazana ity dia tsy azo ekena, tsy azo leferina, toerina hatramin'ny farany. Ka eto am-pamaranana ny fandraisako fitenenana dia manantitrantitra ihany fa nosafidianay manokana ny andro androany 17 volana Mai 2014 ampatsahivana devoir de mémoire, ampatsahivana ny lasa